mianatra eo tongotrao. Fahameraba-tsika tsirairay avindray toga eto mifandraisana ny lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity alatsinainy ity manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ary aokany ny famarinana anafaka atsika ny amin'ny fatorana rehetra. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona an'io dia hivavakatsika. Andriamanitra hitomponay io misaotranao izahay fa nomenao an'izao fotoana manokana izao indray ary natao aminao mba hianatra ny teninao. Mangataka aminao izahay tompony amilanao ny heloka sy ny fahadisoanay tsirairay avy eto ary aokany izany teninao izany andrisika anay ianao ny marina ary andrisika anay anaraka ny sitraponao aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe fitiavana miorina amin'ny teny fikasana. Matetika ny Baiboly no maneho fifamatoram-pitiavana manokana izay fandraisan'Andriamanitra amintsika amin'ny fampiasana fanoharana momba ny mpianakavy na ny mpianaka. Ampiasaina manokana ny fanoharana momba ny fitiavan'ny mpivady na ny fitiavan'ny reny mendrika ny zanany, ary ampiasaina ireny fanoharana ireny mba nehoana ny fifandraisana manokana eo amin'Andriamanitra sy ny vahoaka izay nanaovana fanekena. Fifandraisana miorina amin'ny fitiavana araka ny fanekena izany, tsy ny fitiavan'Andriamanitra ny vahoaka ny rery no hita ao fa ny fanantenana koa fa handray an'io fitiavan'io ny vahoakany ary ho tia azy sy ho tian'ny hafa ho setrin'izany. Manoritsoritra karazam-pitiavana anankiray manokana izay hitiavan'Andriamanitra ny vahoaka manokana ny fanekena ny Deutéronomie 7:7. Fifandraisana izay miankina amin'ny fitoeran'izy ireo mahatoky na tsy izany. Tsy misy fepetra amin'ny fitiavan'Andriamanitra kanefa kosa dia misy fepetra ny fifandraisana amin'ny vahoakany araka ny fanekena. Ny teny izay nadika hoe famindram-po ao amin'ny Deutéronomie 7 io na atao hoe hesed, io mihitsy no mampiseho ny fanekena eo amin'ny fitiavan'Andriamanitra ary mihoatra noho izany aza. Matetika ny teny hoe hesed no ampiasaina mba hilazalazana ny fahalehibiazan'ny famindram-pon'Andriamanitra sy ny fahatsarana ary ny fitiavana. Ankoatran'izany dia io teny io dia manonjy ny famindram-po na ny fitiavana mafy orina izay itiavana ny ankilany ao anatin'ny fifandraisana anankiray izay isian'ny fitia mifamaly. Manorina fifandraisana tahaka an'izany koa io fitiavana io ary manantena ny ankilany mba hanisy setriny an'izany. Ny hesed an'Andriamanitra dia maneho fa azo hitokiana sy mafy orina ary mandrakizay ny famindram-pony. Etsy andanin'izany anefa dia misy fepetra ny fandraisana an'ireo tombotsoa miankina amin'ny fitezan'ny olona ankatoa, miankina amin'ny fitezan'ny olona hanaja ny teny nomeny ao anatin'ny fifandraisana izany. Izao ny tsarovy ary amin'ity lesona ity fa ny fitiavan'Andriamanitra mafy orina no fototry ny fifamatoram-pitiavana rehetra ary tsy manam-paharoa ny fitiavana izany. Tsy ny fiainana fotsiny nomen'Andriamanitra antsika maimaim-poana fa natolony antsika maimaim-poana ao amin'ny Kristy ihany koa ny tenany. Hoy izy ao amin'ny Jaona 10:20 manao hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizana. Tsy salasalana ary fa ny fanehoana lehibe indrindra ny fitiavan'Andriamanitra dia natao rehefa nanetsy tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Amen. Andriamanitra rainay tsara indrindra misaotra anao manazava aminay ilay tena fitiavana ary indrindra ny fitiavanao anay olombelona. Ampianaro izahay ahizara an'izany ihany koa amin'ny hafa ka aoka ny tontolo pisinay manomboka eto dia ho tontolon'ny fitiavana avy aminao irery ihany. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.